Madagascar Information. Roa taona no nisiany master immobilier mandritra ny hetsika la grande braderie de Madagascar dia misy ny tolotra maimaim-poana ho atolotra ho an'ireo izay mividy tany, isan'izany ny fahazoana titre foncier ary ny fanamavanana ny fandoavam-bola. Mitondra fanazavana misimisy kokoa Andriamatoa Rindra Razafy-Manantsoa, tompon'andraikitra eo anivon'ny arabaritra ao amin'ny master immobilier. Master Immobilier Service dia orinasa anankiray misehatra eo amin'ny fividianana sy famarotana tany. Efa roa-taona eo izay no nisiany Master Immobilier Service ary efa anjatony maro ny olona afa-po tamin'ny tolotra nataonay, izany hoe ny fanomezana an zareo ny fahefa-mividy ny fandoavana ny vidin-tany ao anatin'ny volana maromaro ary ihany koa amin'ny fahazahoan'ny titre foncier. Amin'ity grande braderie ity dia misy tolotra anankiroa goavana atao Master Immobilier Service. Voalohany amin'izany dia ny fanolorana tany anankiray maimaim-poana ho an'izay manao famandrihana mividy tany na eny Ambohimalaza na eny Vodivorona. Eo ihany koa ny fikarakarana rehetra ao anatin'izay satria tsy mandoa vola ambony intsony izy fa tonga dia menay hatrany amin'ny titre foncier amin'izay vidin'ilay tany teneniny eto. Marihina moa fa mirary dia mirary ny vidin'ny tany ary mandritra n'ity braderie ity ihany no anaovanay an'izay tolotra izay. Amin'izao fotoana izao dia efa misy 20 eo angamba ny sisan'ny tany disponible izany atao aminay ka araroty manentana ireo hatrany izahay. Eo ihany koa ny tsara ho fantatra dia ny tany omenay dia tany efa azo anorenana avy hatrany ary efa titre borné izy io. Raha ohatra ianao zany manana tetikasa na hanorina na nanao zavatra hafa dia manatony eto aminay fa afaka manome tolotra mifanaraka amin'izay etahitanao izahay. Madagascar Information.